Raha makasika ny fandriampahalemana kosa mbola mitohy ankehitriny ny opération coup d'arrêt izay tanterahana amingorana ny asandahalo nahatsikaritra nefa ireo solombavambahoaka avy any amin'ny ilany atsimon'ny nosy iny fa misy ny fanoloana tompona andraikitra izay azo atao hoe navita be teo anivon'izany paikady entin'ny gouvernemanta amingorana ny asandahalo izany. Na dia efa madiva ifarana aza ny paikady entina amingorana ny asandahalo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny antsoina amin'ny anarana hoe coup d'arrêt dia mbola manay ny verenany asandahalo maro samihafa ny solombavambahoaka avy any amin'ny faritra nosy iny. Raha ny vaovao iray tokoa dia misy ny fikasana an'olo ny komanda zandara ny toerana ho an'ireo solombavambahoaka avy amin'ny faritra nosy iny anefa dia mampanay izany fanapahan-kevitra izany satria anisan'ny tondra anjara biriky lehibe tamin'ny fahombiazan'ny paikady ity tompon'andraikitra ity. Nay telo menadaha izay mijoro eto moa izany dia ao anatin'ny faritra nosy ary voakany keo maraina ny teny hoe tena efa mandry fahalemana agnatsimo amin'izao efa manomboka mandry fahalemana kanefa naheno indray aho message atao agnaty telefonina koa hoe voasorona tany indray hono ilay tena actif be tamin'ilay opération coup d'arrêt izay natao tagnatsimo ka manahy zany aho eto hoe ahoana indray ny hafaran'izay dia ny politika foana be mibaiko an'ity Madagasikara malalatsika ity satria hita fa milamina ny vahoaka any atsimo dia kotsohana tany indray io solotena zay tana ataoko hoe tena nampandry fahalemana ny agnatsimo io ka raha mba nisy ihany zany ny hevitra mba niarahany dinika hoe inona ny lesika inona ny olana dia tokony hoe zahay reto tokony hoe mba ho anontaniana ny hevitra ihany satria ny vahoaka valalabe mandry dia tena afa-po tanteraka amin'ny fomba fiasa ny mpitandro filaminana tany atsimo satria dia efa miara matoro aho zao ny vavady amin'izao fotoana itenenako eto zao efa mandeha mamboly ny olona efa mividy omby ny olona efa tena hita zany hoe tena naomby dia coup d'arrêt. Mbola misy ihany le zatra ny fanaova politika taloha hoe rehefa tsy metimety aporakoto ndraiky mpanjakana anankiray dia misorona ovaina le fomba fanaovana politika hita mivokatra nahazo vokatra be dia be ny resaka fiadina amin'ny fandriampahalemana tany amin'ny tapany Fort Dauphin sy amboasary atsimo iny nisy olona nefa nitarika an'izay coup d'arrêt zay tany tarika an'izay fametrahana an'izay paikady zay mahakasika ny tsy fandriampahalemana zay aminay amin'ny mahasolom-bavambahoaka anay sy ny zavatra ianinay amin'ilay vahoaka izay solonay tena dia nakasitraka ary faly ny vahoaka tamin'izay fametrahana an'izay paikady zay aminay zany dia nanao ny asan'ilay olona ary vita na zay zao dia makasitraka anazy ka ny olona zatra amin'ilay fanaovana politika hatramin'izay rehefa tsy azo ny tombontsoa rehefa mety voasakasakana angamba ny tombontsoany tamin'izay fanaovana ny asa marina zay tamin'iny fanaovana ny coup d'arrêt iny ve no enona feo izay dia mbola mamerina ary manamafy amin'ny fitondram-panjakana fa dia mitsipaka tanteraka an'izay fanalana ny commandant de compagnie anay izay io moa ny district anankiroa dia ny district amin'ny Fort Dauphin sy ny district any Amboasary mitsipaka an'izay zahay satria izahay dia afa-po ary tafipetraka le fandriampahalemana tadiavinay izay nangatahanay. Marihana fa nahitam-boka ny paikady nentina anajanonana ny asandahalo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy sy ny opération